Tsy namaly ny fangatahan'ny mpiasan'ny fahasalamana hanova ny voasoratra ao anatin'ny volavolany teti-bola ho an'ny fahasalamana. Niverina teny amin'ny antirmeram-pirenena ny mpiasan'ny fahasalamana nandritra ny adihevitra momba ny teti-bola 424 fampiakarana ny teti-bola ho 4 ka hatramin'ny 4 lavitisa ariary no hangatahan'izy ireo hampiodinana ny fahasalamana raha toa ka manodidina ny 590 lavitisa ariary no voasoratra. Voalaza ihany koa fa tsy poste budgetaire 500 ny fangatahana fa 7 alina ny tokony mpiasa afaka misahana ny fahasalamana raha tsy misy afa-tsy 2 alina monja izany. Fa izoky Ray aman-dreny Patrick Raharimanana kosa dia nilaza tao anatin'ny pejiny rehefa namoaka ity sary ity ny tenany mahazo arivo hoy izy ndao ary hiaraka hiara-iasa ankitsipo hitondra ny amin'ny tena fampandrosoana ifotony anatin'ny mangarahara sy fanajana ny lalàna lavitra ny kolikoly. Izany moa ny teny izay nambaran'ny Patrick Raharimanana tao anatin'ny pejiny rehefa namoaka ity sary teny mahazo arivo ity ny tenany. Solombavambahoaka Fidèle Razara-Pierre ilay mpikatroka ny fandaharana miara-manonja moa dia vakivava tanteraka ny ambatany. Vakivava tanteraka ny député Fidèle Razara-Pierre fa ny ministera-mpanjakana misahana ny fanavozana izay tantan'ny maître hanitra no kely teti-bola indrindra ao anatin'ny gouvernemanta. Ahilika itiako Madagasikara hoy izy ary enjehina indray izao rehefa miteniny tsy mety. Ary no hamafisy ny solombavambahoaka Fidèle Razara-Pierre fa efa hatramin'izay ny tia manonanohitra any Rajoelina ary ny teny foana rehefa nisy ny tsy nety. Mialohana hanarantsika ny hatezeran'ny Fidèle Razara-Pierre sy ny hatezeran'ny tima modia ndeha aloha isika hanaraka kely ny fanehoan-kevitra ity namana ity, fanehoan-kevitra izay nataony tao anatin'ny TV Plus Madagasikara rehefa niadihevitra ny tenany. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra Paul Raholinarivo. Inona zany le refondation manomboka eto, inona nefa natao, inona ny mbola tsy natao. De anatina fitondrana tsaiko tetezamita koa zany tsika transition mahonareo zao nefa za mijery hoe transition militaire satria ny zavatra mampikorotam-bolona eo ny mpanao politika araka ny teneniny teo nanatena salam 2009 le zalahy mpanao politika avy ao ambadika hay ny dribleny le miaramila dimlahy le fahefana de zay mampikorotana atsika eo namana teknisianina satria te tolorana an'le baolina am'le rugby ny mpanao politika fa tsy mena izy dimlahy satria reo te hanao refondation ary mety bonne foi reo izy dimlahy reo sy mizenizedy sy nambinina nitsangana nitaingina dabapako fa tsy zay sahady ny zavatra hitany tsy zay sahady ny zavatra misy am'izao fotoana zao fa mbola le toetra misy manana bonne foi ny mpanao politika sasany mbola le toetra tia seza le tamin'ny taloha hatram'izay io no mbola eo fa mahakasika ny fanendrana aloha misy zavatra ho azavaiko rehefa avy eo satria ny 3 minutes fotsiny aloha de sao de lany ny hafa ho avy eo amin'ny angadisinariny. Ino moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany Dr Paolo Emilio Raholinarivo raha fintinina moa ny zavatra izay nolazainy dia ny hoe maro amin'ny ireo mpanao politika ny bisikajy no sady bisy fanantenana satria nanantena ho tolorana fahefana kinanjo anefa ny dribleny kapisaty izany. Mitabataba sady mitady fika rehetra izy ireo satria te hazo toerana mafy dia mafy foy ny fanehoan-kevitra Dr Paolo. Ankitsipo sy ampahamarinana i Colonel Mikael sy ireo filoha mpiara mitantana aminy ho any amin'ny fanavoazana kanefa ireo mpanao politika geglasy te hazo toerana mafy dia mafy no anisany vaty misakana ao. Mety mifandray amin'izay fanehoan-kevitra izay ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nataony Adolphe Fiarema ilay ben'ny tanàna teo aloha. Nanambara i Fiarema Adolphe filoha lefitry ny antoko RCR fa tadiaviny antoko tiako Madagasikara atao amin'izay mampety azy ireo ilay fanavoazana any Madagasikara. Hitany antoko tima fa tsy amin'izay tiany ilay zava-misy ka antony mampiakapeo ny solombavambahoaka Fidèle. Ny tima izay manana ministra ao anatin'ny fitondrana ary ministra misahana ny fanavoazana hoe ity ben'ny tanàna teo aloha ity. Nanamafy ihany koa Andriamatoa Adolphe Fiarema fa izay fanavoazana mety amin'ny vahoaka malagasy no atao fa tsy izay fanavoazana mety amin'ny antoko tima irery ihany. Izany hoe ny zavatra izay tiany atongavana raha fintinina modia tsotra aza terena hanaraka ny foto-kevitry ny tima i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ary aza lazaina hoe mpamadika tanindrazana izay tsy manaraka ny foto-kevitra ny tima. Mitabataba marina tokoa moa i solombavambahoaka Fidèle Razara-Pierre ao anatin'ny fandaharana miara-manonja ary tena tsapa fa tezitra izy ao anatin'izany fitabatabana izany. Ndeha moa arantsika kely ny hevitra fohifohy izay nambarany solombavambahoaka Fidèle Razara-Pierre tao anatin'ny fandaharana miara-manonja. Tsy le fahamarinana zara-teneko zany problème ny faza ny tim tsy tonga de olona hita hoe olona marary fo amin'ny tim hoe tsy mazaka ny tim ianao rahalahy fa na tianao na tsy tianao ny tim ny atoko matanjaka zao eto Madagasikara zay no izy
raha ohatra ka manana bazy maresy ny timonareo de mitenena fa ianao tsy manana bazy ianao io miteny io raha manana bazy ianao tsy miasa saina amin'ny tim ianao fa matoa ianao metraka hoe tim de efa le tim mihitsy ny problème anao ary ny tolona tomboka tsy nanomboka tamin'ny 25 septembre rery ary tsy tamin'ny 11 octobre rery ny kapisata ny 11 octobre nidiny nanampy ny zavatra efa nataon'ny olona rehetra ary efa niainga tany amin'ny 7 nahalany ny Andradjoelina no niainga zany tolona contre ny Andradjoelina zao ary za manokana raha mifanoherako ny Andradjoelina mbola tany amin'ny fitonana teteza mita fa zahay tim matompoko aminay de mpanohitra ny Andradjoelina ary officiel zafady afaka vérifier au niveau ny ministère ny atany fa izahay de tena nanoka tena ho mpanohitra nampigadra ny colonel Mikael de fanoherana ny Andradjoelina sangena tonga an'io dikan'izay ny atao hoe mpanohitra zany de zay olona contre ny Andradjoelina zay ny contre izy miraharaha izy colonel Rafanarivo fa zay ny contre tamin'ny zany de samboriny zareo mitovy am'izay koa colonel Gervais ny samboriny zareo zany ny atao hoe mpanohitra contre ny Andradjoelina zay ny mpitolona fa zahay tsy manontany obedesinareo na tsy obedesinareo fa zahay de mametraka zay antoko matanjaka ny antoko tiako Madagasikara ary manana ny hevitraiko koa zahay fanaovana politika zay nge mpanao politika ary tsy miafina amin'izany fa problème manareo mako na ianareo reto le niongana de tady iverina anatin'ny toerana de manenjika an'le olona mpanohitra hatramin'izay na ianareo le ao anatin'le atao hoe société civile sady tsy aty tsy ary tsy atany tsy aparafara atao hoe mpanao politika tsy izy atao hoe tsy mpanao politika ohatra ny tesarangotra aty amin'ny politika le hoe tsy mety amin'ny mpiandro izy ny miara-miasa amin'ny team bordel be ohatra n'ireny atao amin'ny fidèle reny tena mahagaga izy hoe afaka tsy miara-miasa raha zay le problème hoe raha mampiandry ny diana hoe ohatra zao fa ny andeha merenana ny orange de afaka tsy miara-miasa ka tsolana mihitsy na tena petrako mihitsy zay hoe ny zavatra petraka eto de tsotra ho anty Joana tsy elina tsy resy tsy fantako izy ty compte fako ny atao eo amin'io de hoe tontolo politika eto Madagasikara zao politika manne makatsy makarie fa mitsangana de toero mihitsy fa zahay tompoko de hiatrika fifidianana de tsy maintsy miomana amin'izany ary manao ny redynamisation hiatrehana an'izany ny atokotiko Madagasikara sa zay ny mahatonga an'le problème hoe tsy avoaka le didi-pitsarana mikasika an'le resaka tojo ravalomanana satria sao de mahazo laka ny tima de mipitaty rakena no miborosy hoe aza mena sehatra ny tim za de miteny fa ny fahefana tompoko de avy amin'Andriamanitra zay de apetrako foana zay fa rehefa anjaranao io de azo foana na izy anenjika na izy itenina na izy itenina azo foana io fa zay tsy maintsy miteny marina milaza ny zavatra misy zay ny anay zay iny moa nahatezerana izay navoaka ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja fa ny zavatra misy any ivelany kosa dia nodimandry teo amin'ny faharaiky amin'ny 20 taona ny Izy Miklify mpanakanto jamaikanina fantandaza mpiangaly ny gadona reggae araka ny nambarany vadiny tao amin'ny Instagram ny andro androany alatsinainy 4 novambra 2024 nitarika tamin'ny fahafatesana ny aretina havokavoka pneumonia izay nahazo azy raha ny fanazavana hatrany isan'ny tena laza azy ilay hirany mitondra ny lohateny hoe I can see clearly now human touch many rivers to cross ary efa nanao interpretation an ilay hira hako namatata an Elton John sy Tim Rice re an anatin'ny horonansary miaina roa layonna tamin'ny gadona reggae ihany koa ny tenany izao mo izy nodimandry izao koa dia mandria ampiadanana aingana hipetraka manintsinintsy eo ankavanany ray tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatin'ny sesisesy zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao nisimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy